Olana lehibe eto Madagasikara ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka mbola tafakatra hatrany amin'ny 7.7 faingo 300 ny zaza latsaka ny 5 taona tokoa mantsy no mbola hiarana izay tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka izay misy fiantraikany eo amin'ny fitombon'ny vatan'ny zaza, ny fitombon'ny sainy, ny fisian'izay tranga izay mahazo vahana io tranga io any amin'ny tapany atsimo andrefa ny nosiny. Tovovavy kely 17 taona etasy, 12 taona izy no niteraka ny zanany voalohany izay 9 volana amin'izao. Tsy ampilanja tanteraka i Stefania zanany satria tsy mifanaraka amin'ny taona ny abeny. Tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika izy. Raha ny ambarany etasy dia 3 volana izy no efa nihinana vary sosoa ary tsy niova mihitsy ny sakafony. Tsy mbola nanaraka ny fampiofanana nomen'ny ACN na ireo mpanentana ara-pahasalamana momba ny sakafo izy. Zanakanao io 7 volana. Nanomboka izy voateraka ve no efa hita hoe kely ohatran'izao? Nanomboka niteraka ny kely izy farany sikinan'ity jusque fa 7 volana n'ity tsy mombotsondaray. Dia efa nentina tamin'ilay toby hoe mikarakara an'ilay zaza tsy ampilanja sy an'ireny? Sa mbola? Tsy mikarakara azy. Fa ianao tamin'ny teraka tan-trano sa tamin'ny rasazy nandantinao tantrano niteraka tan-trano fa tsy tan-dakitaly. Dia mbola tsy nentina tamin'ny hôpitaly mihitsy zany ilay zaza? Nandeha zany nanao vaksiny tan-dakitaly. Nandray aman-dreny hoe ohatran'izao ny sakafo menan'ny zaza? Mazotoa. Fa amin'izao inona sakafo menao anazy? Mihina sosoa avao i. Sosoa ihany tsy ovaovaina hoe vaina zavatra hafa. Mihina sosoa avao i no mihina olo. Izy mbola minono? Ny tsy fanarahana ny torohevitry ny mpanentana ara-pahasalamana, ny tsy fanatonana tobim-pahasalamana, isan'ny mahatonga ny zaza ho tratrany tsy fanjarian-tsakafo izany. Ho an'ireo manaraka nefa dia mahita ny vokany eo amin'ny fitombon'ny zaza. Dia raha pitarika toa isaky ny 3 vola mirefy fa tsy milanja zanako ty fa mirefy sanja avao na milanja. Nono enim-bolana? Mampivory ireo ray aman-dreny foana ny mpanentana ary manara-maso ny fitombon'ny zaza. Manome torohevitra ny ray aman-dreny ihany koa izy hanovany sakafo sy hanome sakafo maro lokony zanany araka ny vokatra misy ao amin'ny tanàna iray. Kaya moa tsy maintsy misy magnaraka, misy koa ny tsy magnaraka. Fomba holiady hagnaraka, tsy maintsy misy magnaraka. Dia ahoana ny ao anatin'izay fanentanana sy an'izany fa ahoana fanaraha-maso an'ireo zaza? Tsapa hoe tsy ampilanja? Lafa i tsy ampilanja regny moa miala torohevitsy mahakasiky ny sakafo. Fa lafa i tena voan'ny tsy fanjarian-tsakafo izy domain-toa zay alefa an-dakitaly. Lafa i atao rehefa samy zany latsaky 115 tonga dia alefa an-dakitaly. Lafa bakeny amin'izay koa rozy tsy maintsy magnara-maso rozy koa zahay izy torohevitsy mitoterana azy bakeny. Na koe mandandra le premier igny lafa hitako misy ajatsy voan'ny tsy fanjarian-tsakafo io la avoriko rozy antsika no sakafo. Rozy amin'izay manao sipaipaiky alaketsehinay ao agnatin'ny folo andro. Igny amin'izay zany bakeo lanja amin'izay koa ja regny saky herignandro hanentegna fitombon-drozy. Fa lafa avy an-trano rozy agny koa rozy vao manao an'igny. Lafa misy aja maromaro aloha lafa hita fa lafa natao amin'izay. Renin-draza koa manaraka. Tsy tokony atao ambany zavatra araka izany ny fanatonana mpitsabo, ny fanomezana sakafo maro lokony zaza mba ahafahany mitombo sy mivelatra na ara-batana na ara-tsaina mba hanana ny ho avy mamiratra.